ny rahalainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao fiadana dolo tompoko tonga sondray ahy atao amin'ity fandaharana ny rahalanao no andraikitrao verina tamin'ny fioboana indray ny Madagasikara tamin'ny nanomboka omaly dia ndaotsika kristianina hiaraka hivavaka, ndaotsika kristianina hifampahery, ndaotsika kristianina hifampizara zavatra mahasoa ohatra ka ao tokantrano ianao amin'izao fotoana izao manasanao hanajany zany fepetra zany dia isaky ny amin'izao ora izao isika dia isy an'ity fandaharan'ity hoe ny rahalanao no andraikitrao hiaraka ifampizarytsika isy ny hira vavaka isy ny zavatravatra maro samihafa zay afaka ifanaovantsika zay hitatsika eto amin'ny télé amin'ny TTV ary arahantsika mivantana koa amin'ny ikamafy sy fiderana dia manasanao niza na mpanompon'Andriamanitra ianao na kristianina tsotra ianao niza raha te hivavaka ianao afaka manao vidéo ianao ataonao mazava tsara ny feo tahaka ny ohatra zao dia afaka omenao alefanao amin'ny mail ikamafy sy fiderana@gmail.com dia isanandro sika mpandrapitapitry ny fioboana dia isy foana ty fandaharan'ity ndaotsika kristianina ndray andraikitra ndaotsika kristianina irahina ndaotsika kristianina tena hoe hiady ho fandresena ho an'ny Madagasikara ndaotsika kristianina hifampizara ndaotsika kristianina hifampitondram-bavaka amin'ny rahalahtsika avatsika iray antsika ao amin'i Jesosy Kristy dia zay zany ny asainay anao afaka omenao ny vidéo anao isanandro ho alefatsika tsikelikely satria iray antsika hiary vavakantsika ifanohantsika ifampitsara zay mahasoatsika dia lasa zao Tiananzava maurisi Yari vavakachani achan Fayunula kana wendi miampi Itundra niantika maka Kivi sakare sianau Faturi avamanana Amini anaran sosiandau Ifanak ifandray tanana Aminy anaran Jesosy andao Ifanak ifandray tanana Dia iara ivavaky isika fa tsy mivadiky Andriamanitra iara ivavaky isika mandra pisokatry ny lanitra fa tsy maintsy ho tafita re izany any an-danitra fa ankonany isika ampony ampanay amin'ny raha fa ankonany isika ampony ampanay amin'ny raha Sasatra Tsisy hoainao atao Fotsy nampinao io lanja miakatra Na nialoky fahafatesanaza Tsy asakana ny fagagana Ny aispito no mampilaza Fefa manakaiky ny fahazavana Espírito numa pilas Fefa manakaiky ny fahazavana Dia iara ivavaky isika fa
tsy mivadikyandra maitreara imbavakisika mandra pisokatsy ny lanitra fa tsy maintsy utafit reizany any andanitra fa ankonanisy ampony ampanay amin'ny raha fa ankonanisy ampony ampanay amin'ny raha sisy ampimay na sarotra ny lalana imasony fahavalo ny latabatra inanana fa ny marina fa marina nadoany lalany tondrany atrany amparany no ny anarany yara ivavakisika fa tsy mivadikyandry amaitreara ivavakisika andra pisokatsy ny lanitra fa tsy maintsy utafit izany any andanitra fa ankonanisy ampony ampanay amin'ny raha fa ankonanisy ampony ampanay amin'ny raha mbola miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao fotoana izao amin'izao fiarahantsika mivavaka ho an'ny Madagasikara izao. Misy teny kely ifampizarantsika izay ao amin'ny Isaia 50 Isaia 50:10 hakika amin'ny anaran'i Jesosy hoe iza aminareo no matahotra an'i Jehova ka mihaino ny feon'ny mpanompony ka iza na iza no mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana aoka izy atoky ny anaran'i Jehova izay iankina amin'Andriamanina. Amen. Androan'Andriamanitra miteny amintsika fa na iza mandeha amin'ny maizina ka tsy manana fahazavana aoka izy atoky ny anaran'i Jehova. Androany Jesosy dia androan'Andriamanitra teny amintsika hoe na inona mety aretina mandalo amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra, olana maro samihafa anatin'ny fahamaizina tanteraka dia tadidio fa Andriamanitra tsy manary antsika fa afaka iankina antsika indrindra amin'izao andro sarotra izao ary Andriamanitra miteny hoe izay sarotra indrindra aminareo izy no ento aty amiko. Andao tsika hitondra ny sarotra indrindra izay hoentin'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Manasa antsika hivavaka hanondrika ny lohantsika. Jesosy malalo mbola misaotra anao izay miteranao izay sy manome voninahitra anao. Ianao ilay Andriamanitra iankinanay tokoa, ianao ilay Andriamanitra ny fahazavanay tokoa, ianao ilay Andriamanitra ny fahamarinana, ianao ilay Andriamanitra lehibe tokoa. Misaotra anao izay fa manana anao amin'ny fiainanay, misaotra anao izay fa manana anao ny Madagasikara miankina aminao tanteraka, ianao ilay fahazavana tokoa, ianao ilay Andriamanitra ny fanatsitranana, ianao ilay tompony fahefana rehetra no hitodianay sy hiderahinay amin'ity andro androany ity. Mankasitraka amin'ny famindraponao sy ny fahasoavanao amin'ny firenenay satria raha jerenay manokana ny zavatra miseho dia mbola tsapanay ny tananao mahery miaro ary tena mitantana ny firenenay amin'ny zavatra rehetra izay lalovanay hatramin'izao. Androany izay Jesosy dia angataka ny fifonana eto anatrehanao, mangataka ny famindraponao izay mifona eto anatrehanao rehefa zavatra nampalahelo anao betsaka tsaraka ny sitraponao, mitondra ny malagasy rehetra eto anatrehanao. Jesosy ianao mahita ny tsy fahamendrehan'ny malagasy rehetra, maro ny zavatra tsaraka ny sitraponao, fa ianao ilay Andriamanitra be famindrapo sy maharopo dia angatahanay ianao ny famelan-keloka androany satria ianao miteny aminay hoe ny
ny elokareo no manasaraka no hevitra manasaraka anay aminao dia androany zay Jesosy te hangataka aminao mba hoe soronao mba tsy isy zany hevitra izany Jesosy fa afaka manatona anao ny fony malagasy rehetra. Misaotra Jesosy fa hamindra fo aminay ianao, misaotra fa mamindra fo ianao, misaotra fa mbola hamindra fo ianao Jesosy. Hitanao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao ary misaotra amin'ny famelan-keloko, misaotra amin'ny tananao mahery indray mitsotra ho an'ny malagasy rehetra. Androany zay te hitodika any aminao, te hiankohaka eto anatrehanao, te hikasika ny lambanao ny malagasy rehetra Jesosy. Mangataka zay Andriamanitra nikasika ao amin'ny firenenay. Hitanao ny arety mandringana Jesosy. Ianao efa miteny amin'ny andro farany hozy anao dia isy ny arety mandringana, isy ny zavatra maro samihafa Jesosy atodio vangio ny firenenay satria firenena tianao io, tianao hovonjena io. Tongava ianao miaraka amin'ny tanamaherinao sy ny famonjenao. Ianao Jesosy no anasitrana ny aretina rehetra, ny aretina ra-panahy rehetra Jesosy, ny tsy finonanao, ny tsy fahatokinanao, ny fierikerehana rehetra amin'izao fiainana izao Jesosy. Ianao no afaka mamangy ny firenenay, ianao no afaka manasitrana ny firenenay. Dia mangataka zay Jesosy ny tananao mahery hikasika hanasitrana ny marary rehetra. Mangataka zay Jesosy ny herinao indrindra tena hoe hikasika n'izay marary rehetra any amin'ny hopitaly, any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Ninona aretina Jesosy dia efa tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny malagasy rehetra. Fa aoka ny herinao Jesosy hanangana indray ny firenenay, hanome hery indray ianao, hanome hery ny fanasitrananao ianao fanamasina. Ka tena hoe amoaka tokoa araka ny teninao hoe manoatra noho ny mpandresy zay rehefa manana anao. Androany tononay Jesosy ny fanasitranana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tononay ny fanasitranana rehetra, raisina ampinoana Jesosy fefa mandray atanana ianao, fefa miasa ianao ary ianao Andriamanitra ny lahatra, Andriamanitra taredretra ianao ka ampianahana ny zanakao. Fa fantatray Jesosy fa araka ny teninao dia ianao dia tsy lalondalovana fa mareny sofinao ary maheno ny fitaraina ny malagasy rehetra. Dia raiso an-tanana Jesosy, raiso an-tanana ny aretina rehetra sy ny zavatra manahirana rehetra ho an'ny fiainan'ny malagasy rehetra. Dia misaotra Jesosy fa ny voninahitra ao ianao ary tena ametraka ny fiainanay Jesosy zay ao am-pelantananao. Raiso an-tanana ny fiainan'ny malagasy rehetra, mba anehoanao ny herinao, ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Mifampitantana Yaradarana Samsana Chamanitra Samiwani Yandanitra Yanaulamako Sarunamana Hirefusi falaraka Haritsimba isaraka Lasami afisika Samiafa fiavina Terayani awamini Sachisami akunani Lasami afisika Samiafa fiavina Terayani awamini Sachisami akunani Fandraitanana Ituri fiavanana Kani azo fifizalina Nulanana Mapiavana ni uluna Amini sami uluna
mifampitatana miara-dalana fa samy zanaka jamanitra samy hoany andanitra ilau namako zaho namanao irefo sy fanaraka ary tsy mba hisaraka samy afisika samy hafa fiavina dirayani ao aminy satria samy ankonany samy afisika samy hafa fiavina dirayani ao aminy satria samy ankonany ifandraitana itory fiavanana ka ny azo fijaliana no lalana ampiavana ny olona amisamy olona sy aminandra manitra fitiavana ifandraitanana itory fiavanana ka ny azo fijaliana no lalana ampiavana ny olona amisamy olona sy aminandra manitra fitiavana Saminaja manitra fitiavana Saminaja manitra fitiavana Saminaja manitra fitiavana iraiana isika fiadaran'i jesosy amintsika rehetrarehetra dia isika hivavaka ho an'ny ankohonana malagasy tsirairay avy fa tena important amin'andriamanitra tokoa izany ankohonana izany ka dia isika hiaraka hivavaka. Jesosy eo misaotra anao zahay fa noho ny fitiavanao tokoa dia mbola ataonao misy foana ny ankohonana dia misaotra Jesosy fa ianao sady no efa miaraka amin'ny ankohonana malagasy tsirairay avy Jesosy dia vavaka aminao zay Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'ny ankohonana malagasy tsirairay avy aoka Jesosy mba ametraka anao ho lohany izy ireo ametraka anao ho centran'ny fianakaviany mba tena hoe hitombo hatrany ny fitiavana izy ireo satria rehefa afantoka aminao Jesosy ny fitiavana dia mitombo hatrany dia ao anatin'izao vanim-potoana fiobohan'izao Jesosy dia mba tena hoe hitombo foana hifankatiavana tsy hifandravy Jesosy ny amin'ny ankohonana fa tena hoe hitombon'ilay fifankatiavana avy aminao Jesosy dia vavaka izay Jesosy ho an'ireo ray mpianakaviana ankizy ireo Jesosy mba hitiany ankohonany ary tena hoe anao tahaka an'izao soa hoe raha Jesosy ny ankohonana kosa dia hanompo an'izao izahay ary tena hitarika ny ankohonany tokoa hivavaka hifantoka any aminao Jesosy entinay mibavaka koa Jesosy ny ray mpianakaviana mba hakatoa tsara ny vadiny mba tena hoe horeny feno fitiavana ihany koa mizara fifaliana sy fitiavana amin'ny ankohonany ary ny zanaka koa Jesosy dia entinay mba tena hoe ankatora ray aman-dreny ankatora eo teny izay ampitondrainao ndray aman-dreny ary mba tena hoe ho lavandroenana daholo Jesosy ny zanaka malagasy tsirairay avy dia aoka Jesosy mba tena hoe ianao no hita ianao no androsaka ny fampahitana fitiavany aminao Jesosy ho any ankohonana tsirairay avy ary tsisy na ankohonana iray ary hijaly zany fa tena hoe hifaly so feno fiadanana ary fitahinavany aminao ny ankohonana tsirairay avy misaotra Jesosy eo amen. dia ndao sika atao anatin'ny tiry ty tena angataka amin'i Jesosy ho an'ity Madagasikara ity mba hifankaty malagasy ary mba tena hoe malagasy mandova lanitra tokoa ny malagasy rehetra.
ry zanak'olona ny rahalainao, eny ny rahalainao no andraikitrao. Narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao.